dia mbola amin'ny fifaliana mandrakariva no mafana miaraka amintsika ao anatin'izao fampahirezana foy izao hivavaka isika. Jehovahandriamanitra ray ao misaotra anao mandrakariva izay satria ny fitiavanao mbola ahafahanay mandre ny afatry ny teninao izay mamerina anay ho amin'loha mba tsy hahatonga anay amin'ny aina satria misy fetra ny zavatra rehetra ety amin'ity izao tontolo izao ety, ary misy ny fiainana mandrakizay izay fomaninao ho an'ny olonao izay tena tapa-kevitra ankatoa fa marina ny teninao, dia matoky sy mino fa ny fanahinao masina dia mbola hiasa satria mariky ny fialanao nenina aminay ny tombonandrom-pahavelomana izay omenao anay, dia mba ho tonga saina ny kristianina rehetra ary ireo tsy mahalala dia mba hiezaka ny hahafantatra anao, mba hisaintsaina ny fiainana mandrakizay izay fomaninao an'izay tianao, dia mitenena indray Jehovah fa mihaino ny mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Faly miaravantsika amin'ny anaran'i Jesosy manomana ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Mbola miresadresaka mahakasika ny Paska ihany tsika izay fantatritsika fa misy ny tsy fitovizan-kevitra eo anivon'ny kristianina, satria ny Paska araka ny voalazan'ny soratra masina dia fahatsiarovana ny fahafatesan'ny zanak'ondry izay midika fa fahatsiarovana ny fahafatesan'i Jesosy Kristy izay tanterahana ny 14 volana Nisanina. Kanefa misy ireo karazana Paska telo izay fanresahantsika teny tsy ho hazavaina lava no heverin'ny kristianina taty aoriana fa ny Paska indray dia fahatsiarovana ny fitsanganan'i Jesosy Kristy. Samy manana ny eritrerina ny tsirairay avy fa tsika moa tsy afaka hoe hiady-hevitra na ny medisina iza n'iza fa mamerina ho amlonina ny tsirairay avy mba hiondrika ny dinika ny soratra masina mba tsy hanenina izy rehefa tonga ny farany. Misy karazana Paska anankitelo izy tsika, dia ny Paska tandremana ny 14 volana Nisanina izay fahatsiarovana ny fahafatesan'i Jesosy Kristy. Misy nefa milaza fa ny Paska dia fahatsiarovana ny fitsanganan'i Jesosy izay tsy hitantsika atao anatin'ny soratra masina, ary misy ireo mankalaza ny Paska izay heverina fa fety hanaovana lanonana, hitsangatsanganana, hanaovana izay danin'ny kibo. Kanefa na izany ary ny zavatra mitranga be fitiavana io Andriamanitra io, satria raha tonga teto amin'izao tontolo izao Jesosy Kristy ka nanaiky ho faty teo ambonin'ny hazo fijaliana tamin'ny andro Paska 14 volana Nisanina, tsy maty fotsiny izy ho an'ilay olona na ny kristianina izay tena manaiky ny 14 volana Nisanina, fa maty koa izy ho an'ilay olona na ny kristianina izay mieritreritra fa ny Paska dia fitsanganan'i Jesosy. Maty koa izy ho an'ny jentilesa izay tsy mahalala ny soratra masina izay manao izay danin'ny kibony. Ary raha izay nijerevantsika dia raha ny anarantsika teto dia ny Paska dia mariky ny fanafahana izay fialana tao amin'ny fahoriana, nangeza ny fanandevozana tao amin'ny tany Egipta, ary fitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely hivoaka tao hanatanteraka dia lavitra ary misy tanjona an-kendrena dia ny tany Kanana. Raha raisitsika ara-paky teny izay nahatonga antsika niresaka hoe ny Paska izay tandindo ny fahafatesan'i Jesosy Kristy dia manamarika ny fitombohan'ny dia lavitra izorana amin'ny lalam-pamonjena soritan'Andriamanitra, ary izay lalam-pamonjena izay tsy maintsy misy fiafarany dia ny fiainana mandrakizay. Ny fahafatesan'i Jesosy Kristy nefa nahatonga antsika niresaka hoe fitombohan'ny dia. Ny olona mino ny fahafatesan'i Jesosy Kristy miainga izy, ary izay mihitsy no hitantsika tamin'ny Paska, satria tamin'ny 14 volana Nisanina ahoana ny zavatra mitranga tamin'ny zanak'Israely. Exodosy 12:1-12, ary toy izao no ataonareo raha mihinana azy, valahanareo voasikina
kapanareo eo amin'ny tongotrareo mitehanareo eny amin'ny tananareo ho aninareo faingana izy fa pasika Jehova. Zany hoe olona vonon-kandeha hiala amin'ny fanadefosana ary hivoaka tao amin'ny tany Egipta tsy hipetraka ao intsony. Fa tsy midika zany hoe rehefa afaka tao amin'ny tany Egipta de tonga de niadana sambatra tsy nisy fahavalona nenjika fa miainga fotsiny ary izotra ho any amin'ny tany zay tendren'i Jehova, omeny Jehova ny zanak'Israely de ny tany Kanana arabaka teny tamin'izany vanim-potoana zany zay tany mitondra dronono sy tantely. Kanefa fa hitantsika ihany koa hoe manahoana io tany mitondra dronono sy tantely io tany amin'ny Exodosy 3:9 de zao ny voasoratra hoe de efa nidina aho izao izy hamonjy azy amin'ny tanàny Egiptianina ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany zany ho any amin'izay tany sosy malalaka de any amin'ny tany mitondra dronono sy tantely any amin'ny tany Kananita sy ny Hetita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Hivita ary ny Jebosita. Zay le fikasan'i Jehova rehefa nitaraina ny zanak'Israely hitondra fanafahana ho azy ka hamoaka azy eo amin'ny tany Egipta ary hitantana azy eny an-dalana mandra-pahatonga eo amin'io tany zay tondra dronono sy tantely io. Kanefa araka ny voalazan'i Jehova ato, io tany tondra dronono sy tantely io de tanin'ny Kananita hozy sy ny Hetita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Hivita ary ny Jebosita. Reo rehetrarehetra reo ihany koa nefa de fahavalo tsy maintsy mbola sedrainy mba tsy hahatonga antsika heritreritra hoe maty Jesosy Kristy de efa vita ny famonjena de hoe efa voavonjitsika. Tsy mbola voavonjitsika, adiny ohatrany ety amin'ity zao tontolo zao ty. Kanefa manoloana an'le ady tsy iverenantsika lava intsony de ny lalàna miaraka amin'Andriamanitra taoriana ny fahafatesan'i Jesosy Kristy de zay an' Jesosy mangina fa Jehova niady ho azy araka ny teniny ary amin'ny Exodosy 4:12 de ny 7:20 sy 4:20 hoe aroy Mosesy tamin'ny olona aza matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo famonjen'i Jehova zay ataony ho anareo anio fa ny Egiptianina zay hitanareo anio de tsy ho hitanareo intsony mandrakizay Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. Zay ny lalàna fa saingy vitan'ny olona ve mangina manoloana ny ady zay hatreny mametraka ny ady eo am-pelatanan'Andriamanitra. Fa raha vo ny olona ny mezaka amin'ny herin'ny tena ny ady de Jehova ny mangina. Fa raha vo ny olona mametraka ny ady ny eo anatrehan'i Jehova de le olona avelan'i Jehova mangina fa an' Jehova ny ady. Ary niporofony Jehova zany tamin'ny vanim-potoana zay nivoahan'ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta tamin'ny famonoana ny matoa rehetra tao amin'ny tany Egipta hatramin'ny zanaky ny mpanjaka hatrany amin'ny matoan'ny biby fiompy rehetra mitondra faisana ary loza tsy roa aman-tany ny zavatra mitranga tamin'izay vanim-potoana zay. Ary tsy ny zanak'Israely no namono ny matoa fa Jehova miditra antsehatra ka namono matoany rehetra tao amin'ny tany Egipta. Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. Ary ny zavatra mitranga taorianan'izay nefa rehefa mivoaka ny zanak'Israely tsy nitoetra tamin'izao nge ny Egiptianina. Ny Egiptianina zay fahavalo nanandevo azy de nahatonga ny Jehova nidina mihitsy hamonjy azy hanafaka azy eo ambany fanadevozana. Fa raha vejerevantsika amin'ny sehatra ara-panahy de ny fanadevozan'ny ota ka mahatonga fahoriana eo amin'ny fiainantsika na ara-nofo na ara-panahy zay misakana antsika tsy ho tody any amin'le tany Kanana. Ka le dia ny zanak'Israely niala tao amin'ny tany Egipta teo any amin'ny tany Kanana de rehefa jerevana indray le dia tamin'ny sehatra ara-panahy de ty zao tontolo zao ty feno faratsiny zay tsy maintsy ho levonina amin'ny vanim-potoana voatendrin'Andriamanitra. Fa le tany Kanana zay idiran'ny olona indray de ny fiainana mandrakizay ny lanitra ao ambadiky ny fahataperany ty zao tontolo zao ity. Zay no Kanana. Kanefa adiny ohatrehana vao tafiditra any fa tsy azo moramora foana zany mba tsy hadoiso hevitra antsika. Ary zay ny tsy hatakaran'ny olona ny hevitry ny Pasika. Ny Pasika de fanafahana fitondran'i Jehova izotra ho amin'ny lalan'ny famonjena fa tsy mbola voavonjy ny olona ary mampianatra azy hiady. Ary eny an-dalana no atsapan'ny olona tsikelikely hoe tena inona ny antony nahafatesan'i Jesosy. Fa rehefa tsy mahatsapa ny antony fahafatesan'i Jesosy tsy ho tafiditra
any amin'ny fiainana mandrakizay mihitsy. Ary zay no mahatonga antsika miresaka hoe misy lanjany lehibe mihitsy ny pasika napetraky Jehova, satria ny anazy de faha-efatra amby folo ny volana Nisana, tamin'ity taona ity de tamin'ny 13 avril zay pasika faha-efatra amby folo ny volana Nisana zay. Kanefa tsy anjarantsika no mitsara fa nisy ny pasika nitandremana tamin'ny 20 ny volana avril zay fahatsiarovana ny fitsanganan'i Jesosy. Tsy afaka manome tsiny an'izany tsika fa ny zavatra azo antoka nefa ny itovizantsika, na tsika hitandrina ny faha-efatra amby folo ny volana Nisana, na tsika hitandrina ny le pasika tamin'ny 20 avril tandindon'ny fitsanganan'i Jesosy, na tsika tsy nirarahan'izay faha-efatra amby folo ny volana Nisana sy le fitsanganan'i Jesosy, fa hoe tena fety be io ilipa, de ny zavatra azo antoka marina ara-tsoratra masina, satria maty Jesosy ary nahafatesana ho an'izao tontolo zao olona afaka daholo tsika mandra-pahatonga ny farany. Fa ny farany mamaritra azy rehefa avy eo hoe nandritra n'le vanim-potoana, tombon'androm-pahavelomana nomen'Andriamanitra, tena nandray ny fahamarinana avy eo. Andriamanitra tsy manameloka fa miezaka mandrakariva izy mitaona ny olona mbe hiverina ho amin'ny marina. Ka niza na nitandrina faha-efatra amby folo ny volana Nisana tamin'ny 13 avril, na nitandrina ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny 20 avril, na reo tsy nitandrina ary niza de zao miala men'Andriamanitra fa raha reo rehetrarehetra io no miverina amin'ny fahamarinana, miditra amin'ny tany Kanana ny lanitra izy. Ary zay no mahatonga antsika miresaka hoe tena raha vao diso depart ianao de diso ny arrivé. Ary ny tanjona ankendren'Andriamanitra de zao ny ahatonga sainan'ny olona rehetra mba tena ho tonga amin'ny fibebahana ka tena hiainga eo amin'ilay tanjona ankendren'Andriamanitra. Fa any Jehova ny ady, satria manomboka ny ady, tsy falengeny devoly. Araka ny voasoratra any amin'ny bokin'ny Petera, inona zavatra mitrango Petera voalohany, toko 5, ny 9 ka hatramin'ny 7. Ko amin'izany ozy manetretena mba ny tanàna-maherin'Andriamanitra mba hanandratana anareo amin'ny fotoan'andro, apetraho aminy ny fanahinareo rehetra, fa izy no miahy anareo azo adika zay teny zay hoe tena ianareo mangina Jehova hiady ho anareo, de ozy mahonona tena miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha taka ny liona mierina mitady zay arapiny toero izy, ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo, satria fantatrareo zany fahoriana zany de manjonitra lahinareo rehetra eran'izao tontolo zao. Misy ady atrehana, adiny tsara sy ny ratsy, adiny devoly sy Jehova, adiny marina sy ny fahadisoana, zany zavatra atrehantsika ety amin'ity zao tontolo zao ty. Ary zay no tsy tokony anaovantsika atsirambina ny fiainam-panahintsika any Jehova ny ady. Ary ny resaka pasika fahafatesan'i Jesosy Kristy no resahantsika, de inona ny zavatra mitranga? Tsy mitsahatra ange tafavoaka ny zanak'Israely. Rehefa tafavoaka ny zanak'Israely ny 17 sy ny manaraka de nanenjika amin'ny Exodosy toko 7 de nanenjika azy ny Egyptianina ozy ka nidina nanaraka azy teo afovoan'ny ranomasina, de nisoavalin'ny Farao rehetra sy ny kalesiny ary nimpitaingitsoavaliny. Ary tamin'ny fiambenana maraina de nijery ny tombon'ny Egyptianina tao amin'ny andro afo sy ny rahony Jehova, ka nampifanaritaka ny tombon'ny Egyptianina ozy, ary nanala ny kodian'ny kalesiny izy, ka nampasarotra ny nandehanany de hoy ny Egyptianina aoka andositra ny tavan'ny Israely isika, fa Jehova miady amin'ny Egyptianina ho an'ireo. Ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy, hainjiro ambony ranomasina ny tanànao mba hikatonany rano amin'ny Egyptianina mba mikalesiny sy ny mpitaingitsoavaliny. De nahenjitra Mosesy teo ambony ranomasina ny tanany, ny katona ho tahaka ny teo ny ranomasina rehefa nadivo maraina ny andro. Ary ny Egyptianina nandositra osy-kanjo nitsena ny rano ihany izy, de nariany Jehova teo afovoan'ny ranomasina ny Egyptianina, ary de nikatona ny rano ka nanarina ny kalesa sy ny mpitaingitsoavaly, de ny miaramila ny Farao rehetra zay niditra teo amin'ny ranomasina nanenjika ny zanak'Israely, ko tsy nisy niangana na de iray akory aza. Fa ny zanak'Israely kosa nandeha tamin'ny tany maina teo afovoan'ny ranomasina, ary ny rano de tonga fevo azy tamin'ny ankavanany sy ny ankaviany. Zany namonjeny Jehova ny Israely ozy tamin'izany andro zany mba tsy ho azon'ny Egyptianina. Ary hitan'ny Israely teny amoron-dranomasina ny fatin'ny Egyptianina, ary rehefa hitan'ny Israely ny asa lehibe zay nataon'ny tanan'i Jehova tamin'ny Egyptianina,
de natahotra an' Jehova ny olona ka nino an' Jehova sy Mosesy mpanompony izy. Zay le tantara mahafinaritra kanefa entina ampiorenana ny finoantsika hoe Jehova miady, tsy ny zanak'Israely le nenjeny Egyptianina no rehefa napahakevitra tena namono ny Egyptianina, fa tamin'ny fomba mahagaga no namonjen'Andriamanitra ny zanak'Israely tamin'izany tao amin'ny ranomasina mena. Ny zavatra tsikahatra eo nefa de ty lalana ray iananke no nizoran'ny Egyptianina sy ny zanak'Israely tamin'ny vanim-potoana io le lalana soritan'Andriamanitra, le lalana nivoahana tao amin'ny tany Egypte andeha ho any amin'ny tany Kanany. De inona ny zavatra nitranga niala tao amin'ny tany Egypte ny zanak'Israely? De araka ny toromarika nomeny Jehova nanaraka ny Mosesy de nandiha hevitra de nandalo ranomasina mena de itoy ny diany makany amin'ny tany Kanana. De rehefa jerevantsika koa ny Egyptianina zay tamidinton'le vahoaka zay tsy manaiky an Jehova Andriamanitra fa niala tao amin'ny tany Egypta koa nge ny Egyptianina tamin'io vanim-potoana io raha fijery azy de ohatra ny nanaraka ny lalan'ny zanak'Israely, ohatrany hoe nizotra tamin'ny lalan'ny fahamarinana ihany fa sainga ny tanjona nikendrena tsy nitovy. Ny zanak'Israely andeha ho any amin'ny tany Kanana fa ny Egyptianina andeha hamono ny zanak'Israely, andeha hambabo azy, hanandeha ho azy indray mandeha, ampiasa ny heriny hiady amin'ny zanak'Israely. Kanefa ny zanak'Israely nahazo baiko hoe tsy anareo miady fa ny Jehova fa ianareo mangina. De nipita ny ranomasina mena eo amin'le eritreretina fa tsisy lalana nafahana ny voaka intsony, ary zay le tompam-bidiny fahatserovana fahafatesany le zanak'ondry teo amin'le zay heverina fa tsisy lalana ivoahana intsony. Mbola mahita lalana foana Jehova hitondrana ny zanak'Israely, nisokatra ny ranomasina mena, nandiha tany maina ny zanak'Israely, ary izy tsy hoe andositra ny Egyptianina fa izotra andeha ho any amin'ny tany Kanana. De iny koa ny Egyptianina raha fijery azy ivelany de lasa koa nizotra tamin'ny lalana nizorany zanak'Israely, ohatrany hoe nizotra tamin'ny lalan'ny fahamarinana. De niditra tao amin'ny ranomasina mena ihany koa zay misy hafatra lehibe koa ao ambadiky ny fidirana ny ranomasina mena, zay le hoe lalan'ny fahamarinana nysoritan'i Jehova, fa samy niditra teo daholo na ny zanak'Israely na ny Egyptianina, fa ny zanak'Israely nivoaka velona tafavoaka ny ranomasina mena, nandiha tany maina. Fa le Egyptianina indray ny zavatra mitranga, ringana tao anatin'ny ranomasina satria nikatona ny ranomasina, nandringana ny Egyptianina satria nahoana tsy nitovy ny tanjony zanak'Israely nanaiky ny teny Jehova andeha ho any amin'ny tany Kanana. Tanjon'ny Egyptianina mba nizotra amin'le lalina soritan'i Jehova ihany, fa fanenjehana ny tao anatiny. Ary toe-javatra tahaka an'izany no zavatra mitranga amin'izao vanim-potoana izao. Rehefa hiazona ny marina ianao tsy maintsy misy manenjika, kanefa le marina tazominao ara-tsoratra masina, na tiana na tsy tiana. Zay iangenao mijoro ka hitory ny fahafatesan'i Jesosy Kristy eo amin'ny Pasika faha-efatra ambin'ny folon'ny volana Nisanina. Mafimafy ny fanenjehana sy ny fanoherana n'izany fahamarinana izany. Fa ny hafatry Jehova de zao mangina fotsiny tohizo ny lalanao, satria Jehova hiady anao, tsy anjaranao ny miady amin'izany fa ny anjaranao mizotra. Rafitinina ny Pasika, fetim-boan'ny dia mandrapatonga any amin'ny tany Kanana. Lalan-davitra no ale, zay no nahatonga an'le vatsy le zanak'ondry tsy misy kilay mazay hohanina miaraka amin'ny mofo tsy misy masira sy ny namangidy, hoentina manatanteraka ny dia lavitra miaraka amin'i Jehova mandra-patonga any amin'ny tany Kanana. Fetim-boan'ny dia. Ary raha ny zanak'Israely de tena nandritra ny 40 taona nge izy nireny tany anefitra vao tafiditra tany amin'ny tany Kanana, hoe lavitra zany dia zany, kanefa de tsy maintsy zay natao. Ary zay no mahatonga antsika resaka tena eritrereto reo olona ny Pasika zay famonoana ny zanak'ondry de fetim-boan'ny dia ny famonjena. Fa rehefa lavinao ny Pasika, fahafatesan'ny zanak'ondry na ny fahafatesan'ny Jesosy Kristy, de tsy azonao mihitsy ny lalam-pamonjena soritan'Andriamanitra. Tsy azonao, tsy fantatrao Jesosy, tsy fantatrao ny mission natao teto.
kanefa ny paska zay ny fahamaritany paska tsy misy fanazavana akoatran'izay fa raha mieritreritra fa fitsanganana ny dikany fitsanganana nke efa vita ny dia zay ny mahatonga ny olona hoe efa maty Jesosy de mino fefa voavonjy zany hoe efa tonga de diso hevitra ny akamoron'ny olona eo anatrehan'izay satria tsy tsapantsony le ady zay atrehany eny ampandehanana eny kanefa ny tenin'Andriamanitra hoe ny devoly fahavalonareo de mitady zay rapany taka ny liona merona ozy mitady zay rapany toero izy dikany toerana apetrao amin'Andriamanitra ozy ny fanahinareo rehetra fa izy no miahanareo zay adikatsika Jehova hiady anareo nareo kosa anginy ka matoko sy mihina fa fanahy masin'Andriamanitra de hiazona atsika mandrakariva mba ahafahantsika mahafantatra ny lalina tokony izorana andraisantsika fanapahan-kevitra hiainga sy izotra amin'ny lalina soritan'Andriamanitra satria voafetombohan'ny diny paska kanefa ny zavatra mitranga hoe tena rehefa mandeha ianao de tsy maintsy misy zavatra tsy maintsy andalovanao ary efa natsidika hoe ny zavatra mitranga hoe tena vita ny paska manaraka eo indray ny pentecoste de manaraka indray ny fitoerana amin'ny trano fisosakazo na ny andro fanavotana misy antony reo no mamaritra le dia ny famonjena ny paska ny pentecoste ary ny andro fanavotana de tsy maintsy hojerevantsika tsikelikely io satria hiditra indray tsika ny pentecoste de tsy maintsy hozavaintsika ny pentecoste inona indray mambarin'Andriamanitra ao anatrehan'izay vita ny pentecoste de mandalo indray amin'ny andro fanavotana zay ny lalana soritan'Andriamanitra ary reo le tenenin'i Jehova hoe andro firavoravoana telo lehibe tokony ho tandremana de misy zava-miafina mahakasika ny famonjena zay vitan'i Jesosy Kristy ambadik'izay rehetrarehetra zay de matoko sy mihena fa hiezaka mandrakarivantsika iondrika hiverina ao anatin'ny soratra masina mba tsy hahatonga antsika anainy voninahitro n'Andriamanitra reriany vavakisika sotranao Jehova Andriamanitra ray no ny teninao indray zay tonga taminay teny feno fitiavana teny manitsy teny manorotra ny lalana zay tokony izoranao sy mampibaribary ny ady zay atrehanay de ady amin'ny devoly kanefa ianao no miady fa tsy vitanay no mandresy azy fa takinao mba iorena ny fonanay de tehirizo mahatoky hatramin'ny fahafatesan'izay Jehova Andriamanitra ray no sotra indrindra ray eo amin'ny anaran'i Jesosy amen. Manao velona antsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona fahasoavana sy ny fiatanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva.